Ampiavana indray tompoko kilasy tovovavy misy diany mitokana izao takariva izao ary ihany koa hitondrana ny arahaba ho antsika izay mbola tafiaraka amin'izao takariva izao asaina ampiavana ary ianao ao an-tokantrano ao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao antsika eto amin'ny fahitalavitra MATV nisongadina tamin'ity androany ity ny Rara Claudine Razaimamonjy ka mahakasika izay indrindra no isantarana ny fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao. Omaly alina no nalaina tetsy amin'ny hôpitaly HGR Ramatoa Claudine Razaimamonjy ary nalefa avy hatrany etsy amin'ny fonjana Tamora. Nanamafy izany androany lehiben'ny fonja ary nilaza ny tenany fa toy ny vehivavy voafonja rehetra izy fa tsy misy ny fepetra manokana. Tatra izay vaovao izay indrindra ary Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarson. Tena ato amin'ny fonjana Tanimora Claudine Razaimamonjy. Io no nambaran'ny lehiben'ny fonja ny mpanao gazety androany. Nanomboka omaly alina no niditra teto ity mpandraraha Radio-Karaina ity ary tsisy ny fepetra manokana ho azy fa ao amin'ny quartier natokana ho an'ny vehivavy no misy azy araka ny fanazavana. Amin'izao tontolo izany dia efa ao amin'ny fondrafiana Tanimora ao amin'ny quartier femme. Tsisy fangatahana ny nataon'ny mpandrarana fondra fa mety anakony fihevera koa mety hoe efa tsirana ny pahasalamana dia navoaka amin'ny trabo izy. Mitovy daholo ny fondra mitetina antrano mitovy daholo fa miaraka amin'ny daholo bien ho izy. Ny famangina moa zany ny famangina voafondra moa zany dia isaky ny lakamisy ny alahady. Nanary mafy taoriny nanambarany ny mpitsara teo anivon'ny sampam-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolokolo fa miditra fonja Vonjimaiky Claudine Razaimamonjy. Nanomboka ny 10 aprily no nitsabo tena teny amin'ny HGR ary nalefa tany Maurice ihany koa ity mpandraraha Radio-Karaina ity mialoha ny idirany amponja Vonjimaiky. Manahoana ny fanaraha-maso ny fahasalamany eto an-Tanimora. Eto amin'ny fondrafiana Tanimora zany dia misy ny médecin chef. Médecin chef zany miaraka amin'ireo mazoro na ny infirmeria no manara-maso amin'ny fahasalamany voafondra eto Tanimora. Raha fantana hoe tsy voatrabo tsony eto Tanimora zany ny aretina dia mangataka indray zany autorisation d'hospitalisation zany any amin'ny juge-na piditsara zany ny médecin chef. Dia miankina amin'ny avian'ny mpitsarana piditsara zany hoe raha ohatra hoe ikendry no ivenana amin'ny hôpitaly na tsy. Raha ny fanazavana tazonina miaraka amin'ny voafonja vehivavy izay mihoatra ny 200 ao amin'ny fonjana Tanimora Claudine Razaimamonjy. Hatreto dia mbola tsy voavaritra ny fotoana natanterahana ny fitsarana ity mpandraraha Radio-Karaina ity izay voatazona ponja Vonjimaiky noho ny raharaha kolikoly amina tolobary-panjakana.